Vina napetraky ny filoham-pirenena efa taona lasa ny fampiroboroboana ny tontolon'ny nomerika eto Madagasikara hoy ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra Nepatraiky Rakotomamonjy nandritra ny fifampiaraban'ny mpiara-miasa eo anivo ny ministera na tratrarana ny taona vaovao ny zoma lasa teo. Nanamafy ihany koa ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra fa mila mivonona amin'ny fifidianana ny rehetra hitohizan'ny Madagasikara ho any amin'ny fisandratana mirindra. Rona Fanazavana. Anametraka fijery lavitra ny filoham-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra raha araky ny lalam-pandrendrena tsy afaka ny latsaka ho fidiana ny filoham-pirenena ny taona 2024 nefa nametraka vinatra ny taona 2024 ho an'ny taranaka faramandimby. Fantatry ny filoham-pirenena dia fantatry tokoa fa raha niaraka ny lalam-pandrendrena misy amin'izao dia amin'ny fifidianana amin'ny telo amin'ny roapolo sy roa arivo dia tsy afaka milatsaka tsony izy raha araky ny lalam-pandrendrena. Nefa ny vina izay apetrany dia mbola mihoatra lavitra zany. Zany atao hoe amin'ny deta ary amin'ireo firenena mandroso dia tsy tokony hijery ny androany sy ny rapitso fotsiny. Ny toerana dia andalovana. Fa nefa kosa ny zavatra ny vina izay apetraka ho an'ny taranaka faramandimby dia tokony apetraka mialoha. Zany hoe mitsinjo tsara ny lavitavitra kokoa. Ary ao anatin'izany fitsinjovana lavitra zany no ahafahantsika mandroso. Fanohizana ny vina vita nandritra izay efa taona izay ity taona 2024 ity hoy ny ministra Nepatraiky Rakotomamonjy. Nanamafy ny amin'ny tokony andraisan'ny rehetra anjara amin'ny fifidianana ho avy ny ministry ny positra. Fantatsika fa taona ity dia taona hiatrehantsika ny fifidianana. Entanitsika tsika rehetra anentana ny namantsika ihany koa zava-dehibe loatra zany. Io fifidianana ny filoham-pirenena io ihany no ahafahantsika manome toky ary ahafahantsika misafidy averiko fa reny vina 2030 reny dia mety efa amintsika rehetra izay mahalala ary tokony ho zaraintsika satria tsy fitiavan-tena no hitantanana ka zay fotoana tao namana zay ny tokony hipetrahany fitohizany fisandratana mba ahafahantsika azo zay anjara masoandrotsika. Nanolotra fiara mahazaka olona hatramin'ny 30 ihany koa atao fitaterana ny mpiara-miasa eo anivon'ny ministera ny positra ny ministra ny herinandro lasa teo. Ao anatin'ny toromarika izay nomeny filoham-pirenena era-Donald Mampianina anay membre ny gouvernemanta fa tsy tokony ny mpitantana foana no hitaingina anatina tomobile tsara fa ny mpiara-miasa rehetra tokony ho tsinjovina akaiky ny fitaovana izay omena azy ireo. Ka androany moa zany ny ministera dia nanolotra ireto tomobile fitaterana mazaka olona 30 sy tomobile mazaka ihany koa olona eo amin'ny 90 izay ho apetraka any amin'ny direction régionale ny ministera zany. Nanatrika ny fifampiarabana natratry ny taona vaovao 2024 ireo parlementaire avy any amin'ny faritra mariky ny bangy mivadika amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ny teknôlôjia vaovao sy ny firenena.